Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny zana-bolana tamin'ity an'io misy ny arindraona hitantsika mitoetra toa atsimo atsinanan'ny Madagasikara ny zone de convergence intertropicale ihany koa dia mitoetra ato avaratra ny nosy ny fitambarandreo dia manamora hatrany ny fiforonana orana tandrifin-drahona raikotroka eto amin'ny anosy saika mahendrika na faritra maro ankoatra ny morontsiraka avoany atsinana sy avaratra atsinana Madagasikara iny izay mijanona ho maina aloha ny andro amin'ny ankapobeny ny maripanantsika midina aloha ny maripana raha ny tombatombana hatrany indrindra ho an'ny avoatany ny maripana ambony indrindra no tena ahitana an'izay afidinan'izay ato anatin'ny 3 andro ho avy raha ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia isy ny orana tandrifin-drahona any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara mety mbola misy an'izay sisany oran'izay ihany koa ny faritry Betsiboka ny any amin'ny faritry Bongolava sy ny ilany andrefana amin'ny faritry Itasy ary koa ny faritry Melaky ho an'ny ambiny kosa indray dia maina ny andro na dia somary olalovan-drahona ho an'ny faritry Vatovavy Fitovinany sy ny any atsimo atsinanana ary ny toerana sasany amin'ny avoatany raha ny pitso tolakandro andrasana ny orana tandrifin-drahona mety ho araikotroka amina faritra maro saika manerana ny anosy ankoatra ny faritra Sava, Ambohitsoa sy Analanjirofo ary ny faritra Atsinanana ny faritra Anlaotra Mangoro izay mijanona ho maina hatrany ny andro torak'izay koa ny tendrony atsimonosy ny morontsiraka atsimo andrefany Madagasikara iny raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay eo amin'ny 8 ka hatramin'ny 2 ny maripana ho an'ny avoatany ary 2 ka hatramin'ny 13 degré Celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanany anosy ny any amin'ny ilany andrefana misy ny mafana izay mety mahatonga hatrany amin'ny 13 degré Celsius izay maripana izay manakaiky ny ankazo abo sy sakara iny no mety ahitana an'izay maripana 13 degré Celsius izay ho an'ny sabotsy izay mbola andrasana hatrany ny orana tandrifin-drahona amina faritra maro saika manerana ny anosy ankoatra ny faritra Sava ny any amin'ny faritra Ambohitsoa Analanjirofo sy ny faritra Atsinanana izay mety mbola mijanona ho maina hatrany ny andro manorana tandrifin-drahona mahalana kosa ho an'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany ny tendrony atsimo Madagasikara ihany koa dia mbola tomanana ho maina aloha ny andro amin'izay andro ny sabotsy izay raha ny maripana vovinavina amin'izay andro ny sabotsy izay hatrany 17 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny avoatany 20 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ho an'ny morontsiraka atsinanana ary manodidina ny 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius kosa izany ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny ny toetry ny androntsika ho an'ny alahady ary maranana ny fandarana mbola saika mahazovana hatrany ny orana tandrifin-drahona amina faritra maro saika manerana Madagasikara na izany na izany mijanona ho maina hatrany ny andro any amin'ny faritra Sava, Ambohitsoa sy ny tendrony atsimony anosy miverina maina ihany koa ny andro ho an'ny faritra Vatovavy Fitovinany sy ny faritra atsimo atsinanana ary ny morontsiraky ny faritra anosy ny ambiny moa dia mitohy hatrany izay orana tandrifin-drahona mety ho araikotroka izay indrindra amin'ny tapakandro hariva no iandrasana ny izay raha ny maripana vovinavina dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny avoatany ary saika 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius kosa ho an'ny morontsiraka Madagasikara na amin'ny ilany atsinana izay na hatrany ilany andrefana any amin'ny ilany andrefana moa no tena ahitana ny mafana indrindra izay mety mahatonga hatrany amin'ny 30 degré Celsius izay ao an'ny atitan'ny faritra atsimo andrefana izay ny mety ho tamin'ny tian'io raha pisindray fotoana manaraka veloma to